Fajereo kely fa ilaza zavatra aminareo. Enin'Andriamanitra daholo ny teny lazaitsika. Firy amin'ireo olantsika no avy tamin'ny tenatsika ihany. Mba tena mihaino tsara ny zavatra lazainao ve ianao na mba miaino izay lazain'ny olona koa, satria izany nanoratra mikasika izay lohevitra izay. Ary tena nianatra izany tamin'ny Atsipriany teo amin'ny 2 taona lasa teo. Tena niaino fatratra mihitsy kokoa ireo zavatra izay nolazain'olona. Ray amin'ireo zavatra izay lazain'olona foana ny hoe Joyce, tiako ianao na maty aza. Tena ohatrany hoe aleoko kokoa tianao amin'izao velona izao, sao azonareo. Maninona ary sika no tia loatra izany hoe saika maty ny fimezana, maty ny fitiavana anao, saika naminoko tena mihitsy izany. Tsy voatery laza zavatra izany sika, ainontsika fa tena manandanjo ireo tenintsika dia mila mitandrina tsara fotsiny ka ndao jerena ny nomeri 1:27. Tia nisitsika eo anatrehan'Andriamanitra amin'ny lalan'ireo teny koa sa ahoana. Ary niala tany an-tendrombohitra ohatra izy ka nahazo ny lalana makany amin'ny ranomasina mena anodidina ny tany Edoma, dia kivy ny fanahin'ny olona noho ny lalana. Kivy foana isika rehefa mandalo olana. Fihetseponao teo rendrika ao anaty ady. Fa iray amin'ireo fomba izay ahafahanao mampahery ny tenanao sy hanangananao tenanao indray dia firesanao zavatra marina. Izay resahanao anatin'ny ady dia mety iray amin'ireo zavatra manandanja indrindra eo amin'ny fiainanao. Ary ny tena nometsiny an'Andriamanitra sy misesy ny olona ka nanao hoe nahoana ny entinao faty aty anefitra izay, fa tsy misy mofo na rano aty ary mahamonamonaina ny fananay toy ny mofomofo foana itony. Hatraiza moa ny hafalian'izy ireo tamin'ny voanazy voalohany mamy izy ireo. Jereo ange sakafo milatitsaka avy any an-danitra, tena magaga izany. Fa mila mijanona gaga foana isika. Tsy hijanona ho gaga minitra vitsy fotsiny rehefa manao zavatra lehibe Andriamanitra, fa mila mijanona gaga amin'ireo zavatra lehibe izay ataon'Andriamanitra. Rehefa mitombo ny agaganao dia tombo ny fanantenanao. Manome tsiny an'Andriamanitra sy misesy ny olona, alanay toy ny mofo tony, tsy falintsony izay. Dia zareo ange izay nitrange, ary Jehovah nampandemena ranafo teny amin'ny olona, ka nanaikitra ny olona ireny, dia nahafatesana be ny olona Israely. Dia nakeo amin'ny misesy ny olona ka nanao hoe fa nanotsy izahay. Tsy tokony mba ranitra kely noho izany ve isika? Tsy maintsy andro mena rano anaikitra antsika ve? Dia ananareo karazan'olona maro amin'ny fiainantsika. Satria isika mbola manokatra varavarana amin'ny lalan'ny fimonomonona, ny fitarainana, raha ny tokony ataontsika dia fiderana sy famezana fisaorana. Maro ny tia hitantsika eo anatin'izany. Dia nakeo amin'ny misesy ny olona ka nanao hoe fa nanotsy izay fa efa niteny nametsiny an'i Jehovah sy ianao misesy. Nifony amin'i Jehovah izahay mba hanisorany mena rano aminay. Dia nifona ho an'ny olona misesy dia mazava ho azy Andriamanitra name fomba hanafahana azy ireo tahaka ny efa fanaony foana. Isaky niverina amin'Andriamanitra mpaitsiny isika, manomboka aminao izay tian'Andriamanitra ataontsika, dia miverina koa ny fitahiana. Ka rehefa mandahan'Andriamanitra isika ka miasa manohitra ny sitrapony, dia manokatra varavarany jirany fahavalo isika. Za tena mino fa ny afatry ny Baiboly dia iray ihany, anjatony maro ny fomba ilazany azy fa iray ihany ny afatry ny Baiboly. Ataovy izay asaiko ataonao dia hotahina ianao, aza atao izay asaiko atao dia hananao olana ianao. Sarotro izany sa ahoana? Indro apetraka eo alohanareo ny fiainana sy fahafatesana, misafidianana ny fiainana dia ho velona ianao sy ny taranakao. Dia iverina indray amin'ny Korintiana voalohany 10:10. Tsaroko tamin'izany jery reto zavatra reto voalohany, izany ka tena nagaga mihitsy. Izany hoe tena gaga loatra ny amin'izay nianarako mikasika ny fingonongononana. Ny hoe ry olona, raha mba fantatry ny olona rehetra eto tany izao filetantary izay nivakitsika avy eo amin'ny nomeri dia naverina indray ao amin'ny Korintiana voalohany. Isoratra masina io miteny mamerina eto mba hanampy antsika
atakatra ny mahazava-doza ny migonongonona taraina mametsiny. 9 ary aoka tsy hijangajanga sika tahaka ny sasany tamin'ireny figonongononany dia natsoitsika hoe fijangajangana tahaka ny sasany tamin'ireny ka 3:2 ny ringana indray andro. Ary aoka tsy akafanany tompo sika mitsapany faharetany na ho lasa olana ho azy na hitsikeran'ny metsiny azy na raroatra ny fahatsorany tahaka nakany sasany tamin'ireny fanahy azy ka maty ny mena rano reny. Ary aoka tsy monomononareo tahaka ny sasany tamin'ireny ka naringana tanteraka ka maty ny mpandringana. Ary izany dia nanjoa azy mba ho anatra ho toy ny ohatra ampitandremana antsika sady voasoratra izany fampitandremana antsika anao asa tsara. Andriamanitra nametraka tahotra fampitandremana ny amin'ny figonongononana ka isaky ny mihetsika dia te hahazo fampatsevana tsara. Matetika manokatra ireo soratra masina amin'ny Filipiana dia mamaky azy ireny aza monomonina mametsiny taraina. Mandeha mijery ireo soratra masina amin'ny Numéro dia avy eo mijery ileo amin'ny Korintiana 1 satria tena mora ho antsika ny manadino ny atsaran'Andriamanitra amintsika. Dia manomboka amin'ny taraina dia monomonina ny amin'ireo zavatra izay tsy tena tokony hisy antony hitarainantsika marina loatra. Amen. Inona lazainao mikasika an'Andriamanitra? Salamo 1:2. Mitoetra ao amin'ny fierena izay an'ny avo indrindra dia mono eo ambanin'ny aloky ny tsitoa ka tsy hisy fahavalo afaka anotra azy mihitsy. Za ilazan'i Jehovah hoe fialofako sy batery fiarovanao ahy izy ary Andriamanitro izay itokiko sy anterako ary aminy no ametrahako tanteraka ny fitokisako. Inona no lazainao amin'i Jehovah? Hitanareo naverinao amin'ny Malaky. Andriamanitra nananatra olona mafy mihitsy satria izy hoe tsy milaza zavatra marina kasika ianareo. Ianareo milaza fa tsy ilaina ny manompo an'Andriamanitra, hoe tsy misy tombony fanompoana an'Andriamanitra. Ary ireo olona ireo dia olona nanaovan'Andriamanitra zava-dehibe teo amin'ny fiainany. Fa izao Andriamanitra tsy mihetsika aingana araka ny lany izy ireo azy ka dia tezitra izy ireo tamin'izany. Izao tsy hisy tombo mihitsy izany, tsy misy tombo mihitsy izany. Za manome volako, za manome ny mpahafolony sy mifanatra dia mbola tsy hisy zavatra tsara mitranga amiko foana. Tsy any tokony lazaintsika dia hoe ny fanomezana dia tombontsoa ary toyanao izany foana amin'ny androm-piainako rehetra na dia tsy ahita vokatra avy hatrany azy. Ka rehefa tonga amin'izany tempoko izany ianao dia izay no ahitanao ny vokatra izany. Tsy noko hoe tokony hanao ny marina fotsiny sika mba azoantsika valosoa. Iveriko fa tokony hanao ny marina sika satria izany no tokony atao. Ka rehefa marina ny fonao dia manao ny marina ianao satria izany no tokony atao. Dia izay ianao vao tena azo ny vokatra marina fa ho avy amin'ny fotoana mamety izany. Tsy amin'ny fotoanako, tsy amin'ny fotoananao fa amin'ny fotoana mamety. Ka ny zavatra ilaina ataontsika eo am-piandrasana dia inona? Tsy monomonina fa mila mitohy misaotra an'Andriamanitra sika dia manao inona? Misaotra azy fa Andriamanitra miasa amin'ny fiainantsika. Andriamanitra misaotra anao fa miasa amin'ny fiainanay ianao. Fantatrao ve fa Andriamanitra manana boky fitadiana araka ny Malaky ary miaino izy rehefa miresaka ny olona ary tadidiny tsara ireo fampiresahana izay tiany. Ao fa asehoko anareo izany Malaky 3. Mbola afaka tadidian'Andriamanitra ve ny fampiresahanao ankehitriny? Ahoana ny amin'ny sakafo atoandro androany izao mety tondra tena tsara ianao tamin'ny sakafo atoandro indrindra fa raha teto ianao tamin'ny maraina. Ahoana ny sakafo atoandro tamin'ny herinandro lasa? Malaky 3:13 ny teninareo dia mamely aho Jehovah nefa nareo inona ny resaka nentinay namely anao tamin'ny nanaovanareo zava-poana no manompo an'Andriamanitra ary inona moa no sy efa azo tamin'ny fitandremantsika izay nasainy notandremana. 9 ary tamin'izany izay nataotra an'i Jehovah dia samy niresaka tamin'ny namany avy. Mahafantatra ny olona matahotra an'Andriamanitra ve ianao izay miresaka amin'ny fomba hafa mihoatra ireo izay olona tsy matahotra? Jereo kely vetivety ilaza zavatra aminareo Andriamanitra mandre ny resaka resahantsika. Araka izany efa fantany daholo izay olazaintsika na dia mbola tsy voalazantsika azy.
fantany daholo ny zavatra izay mitranga any ambadimbadika any. Mahatadidingana ny lalovako aho tamin'ny asa izay nananako teo amin'ny asa fanompony izay nahatsiarovako aho tsy mba najainy olona loatra izany. Ny kamaroan'ny olona izay niasa tamin'izany toeran'izany dia betsaka ny pitsipitsika ny takoritsika ny fosafosa tany ambadika tany. Dia nyresen'Andriamanitra lahatra mikasika izany dia natsahatra izany. Nianatra fa tsy tsara izany dia najanoko. Kanefa izany mbola nresaka tamin'ny deviany tao an-trano. Ny amin'izany zavatra izany tsy nonao mihitsy ny zavatra anky, tsy nonao mihitsy izao sy ny zavatra hafa ihany koa. Dia avy eo ny tompo nitondra tamin'ny sehatra lalina kokoa dia niteny hoe tsy ny olona izay resahanao no olana fa ireo teny izay resahanao no tena miteraka fahasimbana maro. Ny olona sasany izao mahazo izany. Mazava ho azy afaka miresaka amin'ny olona amin'ny fianakaviana koa zaho. Hoe misy zo ahafahanao mitsikeran'ny olona ao amin'ny fianakavianao mihoatra noho ny olona any ampiasanao. Tianao olazaina izany tsy mahazo miresaka amin'olona. Afaka miresaka amin'izay tianao resana ianao fa milaza aminareo fotsiny tokony mitady zavatra tsara kokoa ianao olazaina raha tianao voataha. Ary hitanareo zao misy fomba ahafana miresaka mikasika ny olona antsika amin'ny fomba mahomby. Mila mianatra milaza zao sika. Hitanao zao tsy mora amiko zao ary tena fanamby lehibe ho aho fa za mino fa Andriamanitra dia miasa ary za mino fa manana tanjona amin'ny zavatra rehetra izay ataony izy. Dia hitanao tsy mampanina any miatrika izao ary azonako toetra tsara. Dia hijereko izay ataon'Andriamanitra tsy te hitsikera dia hijanona eo fa te hidera dia androso. Ny sasakalina tamin'ny Paoly sy Lasy tany am-ponjy izy ireo tsy nomonimona nikasika izany dia nideran'Andriamanitra izy hatramin'ny sasakalina. Tsy tena niandrandra ny varavaran'ny fonjy voloatra zareo. Gamby izy ireo nieritreritra raha araky natiorany hoe tena efa tara loatra raha ny amin'izany fa ny mety amintsika fotsiny ny mideran'Andriamanitra. Fa tena azo antoka na azo fitsaharana izy. Za mino fa ny fiderana sy angamba ny fampihenana ny fangatantsika dia hitondra hetsika betsaka kokoa eo amin'ny fiainantsika. Izay natahotra an'i Jehovah dia samy niresaka tamin'ny namany avy ary Jehovah niaino ka nandre izany. Ao Malaki 3:12 ary nisy boky nosoratana teo anatrehany ho fahatsiarovana izay matahotra an'i Jehovah sy mihevitra ny anarany. Mahafinaritra. Fa misaora amin'ny zavatra rehetra. Fa izany no sitrapon'Andriamanitra ho anareo izay ao amin'ny Kristy Jesosy. Misaora amin'ny zavatra rehetra fa izany no sitrapon'Andriamanitra ho anareo izay ao amin'ny Kristy Jesosy. Mila mianatra fomba firesaka sika. Dia fomba firesaka marina. Efa mipetraka tamin'ny trano fandrimbahiny maro. Ary milaza aminareo fa betsaka ny azo tsikeraina amin'izany amin'izy ireo tsirairay avy. Ilay amin'ny zavatra tena tiako indrindra rehefa reraka dia ny mandro amin'ny rano mafana. Fa rehefa tao amin'ilay hôtely izay maleriva dia tsy nisy rano mafana tao. Dia raina ny tompo. Diso fanantenana kely any izay fa nahodikodin'izany tao. Ny antso olona hiakatra amboatra izany dia mazava ho azy mialohan'ny atokavany tao dia nandeha ilay rano mafana dia natsony izy mba tsy ho tonga dia tsy voalazako anareo koa nisan'ny tsy nandeha nan'ny lakilenay tamin'ny varavarana. Izay tsy maintsy hipetrahako eny amin'ny lalantsara eny. Aoriany toroteny mandritry ny ala dia miandry zareo hiakatra eo ary ohatrany lasa vazivazy ilay izy. Izy zany saika lasa ohatr'izao hoe fantatro izay tianao atongavana ary devoly fa tsy mahavoay ianao. Za mbola hijanona faly foana. Ndeha hipetraka eto aho fa mbola faly ihany aho. Zavatra mila ataontsika fananina izany. Zavatra mila andrasana no tiantsika atao izany. Ny olona rehetra manan-javatra nitranga teo amin'ny fiainana izay tsy tiany sy izay tsy mampahazo aina azy. Ny olona rehetra. Mety mbola tsy nisy zavatra nitranga aloha ianao tamin'ity arivo ity izay tsy tianao. Ary na dia mandresao afatra izao azy ianao dia alay-panany hitakoritsika. Tena milaza aminareo raha tokony ho izany sokafa vavanao dia lazao Andriamanitra azoko izany. Te ho tafita amin'izao fitsapana izao aho. Ary ho tafita amin'izao fitsapana izao satria tsy te hamerina anala izany indray aho dia anala dia anala dia anala dia anala. Misy olona izao atao amin'ity efitra ity androany. Azoko antoka fa raha marina tsara amin'ny tenanao ianao dia ianao no tena nanao fahasimbana lehibe teo amin'ny fiainanao. Tsy hoe satria tsy afa-miarina ianao fa diso izany fa nanao fahasimbana lehibe tamin'ny fifandraisanao ianao teo amin'ny fiainanao. Efa very namana ianao, efa very fankatiavana, efa very asa akory aza satria tsy voafeninao
ireo teninao fotoana fiovany zao ndrehetra afaka avela eloka daholy fa raha vao azontsika mazavatsara zany ka fantatsika fa tsy mety nataotsika dia milaza marina aminareo fa misy zavatoza kely ny fahatongavana amin'ny fivoriana tahaka izao hoenao hoe fa ahoana satria raha tsy malala ianao manana fahasoavana manokana ianao mihoatra ny ianao le manana fahalalana feno kanefa mbola manao zany ihany fa ho an'ireo izay mahalala nanao ny marina nefa tsy manao dia fahotana izany ka angamba mialohan'ny atonganao mody tsy mazava amin'io resaka io dia zaza tsy nafantatrako hoe ay ve lasa olana be zany zao manambara aminareo tena olana lehibe zany tena ngeza be olana voalohany hitanareo indraindray sika mitady zay antony foana hoe izy ary ny demony ratsy eo amin'ny fiainantsika tena devoly zao dia devoly zany za milaza aminareo fa afaka mahita fitsarana goavana eo amin'ny fiainanao ianao raha manajanona ny fitsikerana fotsiny ndao ifady sika ndao faditsika ny fitsikerana ndao sika anao fifadiana 30 andro ka tsy asiana fitsikerana mihitsy ny 30 andro ka angamba mifaran'izany fotoana zany azo fahazarana vaovao sika voalaza fa mila raiky amin'ny 20 ka hatramin'ny 30 andro manapaka na manangana fahazarana ray dia ahoana zany amin'ilay teny hoe mifady ahoana zany mifady fitsikerana zany manao fahadisoana foana ianao mbola manao fahadisoana ihany fa Andriamanitra tena tsara misy hoe Andriamanitra mifona ampio za dia mpivahiny miezaka mianatra fomba ampifanarana ny vavako amin'ny teninao ampio Andriamanitra sy fiambenana ny vavako mba tsy hanotako aminao amin'ny lalan'ny lelako vonjeo Andriamanitra aoka ny teny avy amin'ny vavako sy ny fandinian'ny foko mba ho ankasitrahana eo anatrehanao ary ambony zavatra rehetra Andriamanitra ampio mba hatsitsikerana imononmonina fa mba ho mpisaotra sy mpakasitraka hitanareo raha vao miova ianao tonga dia mety ho lazainy olona hoe misy tsy mety eo aminao satria hitanareo zao ny olona betsikera monomonina tezidava dia misarika ireo olon-kava zay fatany no afaka ataony ao anaty aratony dia mila lasa ho karazan'olona zay tsy mahaliana amin'ny vosidratsy ianao tsy andany andro any aminao izy raha ifosa satria efa fantatra izy ireo zay toetra sehonao aminy tsy andany andro any aminao akory izy rehefa te hilaza tantarakarazany zavatra ratsy na zay mety asorany sy taraina na monomonona nikasika ny zavatra rehetra fa aoka izy ireo ho avy eo aminao rehefa mitady fampahirezana fa aoka izy ho avy eo aminao rehefa te hisandratra sy hivelatra fa aoka izy ho any aminao rehefa latsaka kely ka mitady olona mba hampakatra azy ndray fa aoka sika tonga fahazavana mamiratra ao amin'ny aizina tapao ny hevitrao fa any amin'izay alehanao isan'andro dia mba ho mpizara fahaliana kely ianao raha akory tsy milaza hoe ianao zany dia ho lasa olona adala dia adala kely ohatrany hoe dia raina ny tompo mahafinaritra daholo ny zavatra rehetra tsisy olan'izany mihitsy dia raina ny tompo matetika ny oloatra hoe mahasositra fa raha marina sy mitombony zany raha mahitsy tsara ianao raha misy olona mba te hizara olana aminao aza manao hoe aza milaza zany aminy fa raha tsy fijery loatra ianao fa ianao izy dia malazao zavatra tsara izy ianao izy dia malaza hoe hitanao zao fantatra fa voaratra ianao ary tena mafy zany fa mba te hilaza zavatra aminao ny amin'ny nataon'Andriamanitra tamiko tamin'izany nandalo tranga zavatra oatra zany hitanao koa zao za mino fa Andriamanitra anao mitovy amin'izany ho anao andao vavaka mba anaovan'Andriamanitra fitsarany amin'ny fiainanao ataoko fa zany ny fomba tokony hanomboantsika etrehan'izany olan'izany ary zany dia iray amin'ireo fomba izay ahafahantsika mifampahery ka aza mandeha amin'ny lalana tsy izy ny amin'izany zavatra zany fa mila miovitsika mampalemy ny fitsikerana mampahery ny fiderana mampikorotana ny devoly ny fiderana rehefa mitifitra melanao izy dia raha mitoerana maha-olombelonanao dia tokony monomonina sy taraina ianao dia raha tokony izany dia manome fiderana sy fisaorana ianao fa hikorotana izy porofoiko zany tantara faharoa to faharoapolo
2 hitanareo tsy misy zavatra sarotra ny amin'izany zavatra zany androany ariva mety tsy ho tianareo zany fa ho takatrareo zany ary tsy ho adinonareo mihitsy. Tantara faharoa 2 nampiasa zany tamin'ny karazana afatra maro fa hampalalana kely mikasika zany. Josafata sy ny olona dia ao anatin'ny ady tena ady mafy. Fa Andriamanitra ny teny tamin'izy ireo tsy ianareo ny ady fizany janona tsara fa hitanareo ny amin'izay ny Jehovanareo. Dia ny akohaka tamin'ny tany Josafata ka naniraka pira hivoaka hira fiderana. Jereo amin'izay ny 2 fa kitsika zany. Ary raha vao nanomboka ny oby sy ny dery ireo, tsy hoe raha vao nymonimonna sy ny taraina, fa hoe ary raha vao nanomboka ny oby sy ny dery ireo, dia nasiany Jehovah otrika hamely ny taranaka Amona sy Moab sy ny avy amin'ny tendrombohitra Seira izay avy namely ny Joda ka dia resy ireo. Hitanareo ve zany? Fandringana ny fahavalo, izy ireo ihany ny famono tao ka dia afaka ny olon'Andriamanitra. Hitanareo ve ny alehibiazana zany? Fiderana, mampifandringana fahavalo. Na mampifandringana fahavalo tanteraka. Misy soratra masina betsaka ny amin'ny fiderana sy ny fisaorana. Manaova fianarana baiboly isaky ny mahita mikasika ny herin'ny fanatim-pisaorana. Aza mitsoka ny fahavalonao amin'ireo zavatra diso amin'ny vavanao. Raha miatrika fahavalo goavana ianao amin'ny fiainana dia nanantoka fa miatrika azy tahaka ny hatrehan'ny Davida ny Goliaty zany. Rehefa nitady izay hamelezana ny Goliaty Davida ka ny olona nanodidina azy efa nanao taritra ratsy mikasika azy. Izay tokony nataony foana ihany nataony. Hoy Saoly mpanjaka hoe mbola zaza loatra ianao tsy vitanao zany. Ny olo-kafa koa nilaza hoe tsy mbola apitraikefy zany ianao. Tiany olona mihitsy milaza zavatra izay tsy vitanao. Amen. Ny olona rehetra nilaza fa tsy vitako izao. Tsy azonareo inona mihitsy ny zavatra izay nilazain'ny olona ho atany am-piandohana. Za zany tena nijery zany tamin'ny maha-olombelona. Sana ny metsiny azy ireo fa ny aino avy amin'Andriamanitra. Ka rehefa mandreny avy any ianao dia afaka manao zavatra izay ahagaganao sy ny olona rehetra tanteraka. Fa Davida nanana fifandraisana lala tamin'Andriamanitra hatrany mipetra sanondry. Ary nandany fotoana ela nipetra-drery izy. Aza dia malay loatra raha eo ampandalovana izany mitoetra rery amin'ny fiainana izany ianao amin'izao fotoana izao. Aza maika amin'izany namana be da be izany. Ngamba apetraka-Andriamanitra amin'ny toerana io mba hanifanany ianao amin'ny zavatra lehibe aoriana kely. Ka ilainao zany fotoana izany mba hatokana ho tena akaiky azy tokoa. Davida tena teo akaikin'Andriamanitra ary ninony fa afaka hamono ilay olona goavana izy. Fa ny olona rehetra laza hoe tsy vitanao zany. Fa hitanareo fa Davida mbola nanao zany ihany. Samuela 1:7. Hoy izy hoe ndre mandeha tany ampiandrasan'ondry efa namono be raha. Dia nisy fotoana koa efa niazona liona tamin'ny somony dia namono izany liona izany. Ka raha afaka mamono izany liona sy bery zany Andriamanitra nampy hamono ilay lahy goavambe io. Azany mihitsy ny tokony toetra ataontsika. Fantatra fa betsaka aminareo manana olana goavana hatrehana amin'izao fotoana izao. Aza mitsoka amin'ny olanao amin'ny zavatra diso eo amin'ny vavanao. Aleo fa asehoko anareo izay nasain'i Davida tamin'ilay goavambe rehefa niazakazaka eo ny aminy. Samuela 1:7. Goliata niatrika an'i Davida. Davida niatrika an'i Goliata. Goliata nanozona an'i Davida. Nilaza taminy fa hamono hahafaty azy. Fa hoy Davida tamin'ny Filistina, ianao manatona amin'ny sabatra sy ny lefo na ary ny lefo-po fa za kosa manatona anao amin'ny anaran'i Jehovahandriamanitra ny Israely izay noakainao. Ka androany no anoloran'i Jehovanao eto an-tanako dia hamely anao sy hanapaka ny lohanao ary homeko ny voromanidina sy ny bibidiany an'ala faty ny miaramila ny Filistina androany. Mba ho fantatry ny tany rehetra fa misy Andriamanitra ao an-danitra ao ary mba ho fantatry izao olona rehetra izao ihany koa. Maro ny azonareo ve zany? Zany mihitsy goavambe tena aleo lazaiko anareo izay nitranga velao aminany ny avinao aminao. Ary fantatra izao fiangonana rehetra izao fa tsy sabatra sy lefo nanao amin'izay Jehovah fa an Jehovah ny ady ary hanolotra anareo eo an-tanany izy.
dia raha vao niainga anatona ny davida ilay filistina dia natiako ty dia nandrozy fainga ny davida ka niazakazako eo amin'ny larany miaramila itsen'ilay filistina dia mazava ho azy mitapahany lohan'lay olona dia nahazo fandresena izy ary milaza aminareo fa afaka tapahanao ny lohan'lay olana goavana afaka mahazo fandresena amin'ny fiainanao ianao ninona ady misy aminao zao raha mianatra ny fomba hezonana zavatra tsara amin'ny vavanao ianao dia milaza aminareo zao fa nisy fotoana tsy maintsy nitady toerana nipetrahana dia mifikirako tamin'ny seza satria voaratitra mafy loatra dia nanao andriamanitra mideranao misaotranao za mino fa miasa ianao za ilazay inoko fa ampilazainao tsy mampaninina zay amafiny zany nanao zany tamin'ny mpiankofana sy ranomaso ilaza zavatra aminareo raha mipetraka tsara ianao ka anaonao fahazavana mamiratra an'andriamanitra dia anana fitsarana mafinahitra eo amin'ny fiainanao ianao mariny dia rao andriamanitra